mangataka ny tonian'ny FLM andray fitenenana. Sy hitako ny hanombohana. Ny voalohanteny dia fisaorana an'Andriamanitra fa atsika miaona eto amin'ity fiangonana eto Ambatovinaky ity. Ny famangiana ataona eto dia famangiana amin'ny anaran'ny fivorian'ny teolojianina vehivavy izay nanomboka nivory tamin'ny 28 ny volana septambra ary ny farana omaly dia ny fampijara zahay mamangy eto amin'ny fiangonana eto amin'ny sondaparitany Antananarivo ka fiangonana 4 no nofidina hovangina dia ao anatin'izay ny fiangonana eto Ambatovinaky sy ny fiangonana ao 67 hektara ny fiangonana ao Ambolokandrina ary ao Toby. Ireo zany novangina amin'ny anaran'ity fivorian'ny teolojianina vehivavy ity. Zahay tonga eto zao dia misa enina ny vehivavy teolojianina no miaraka aminay eto zao. Ny lehilahy miaraka aminay eo kosa dia solotena avy amin'ny Fédération Luthérane Mondiale. Mangataka ny Révérend Samuel mba hitsangana vetivety miaraka amin'ny izy aminareo roa vavy no miaraka aminy. Kamina. Général régional ao amin'ny Fédération Luthérane Mondiale miandraikitra ny Afrika. Zokozoko dia mahalala fa io toerana misy azy io ny toerana misy an'ny pastora Rabe Manatsoa Noël teo aloha sy misy an'ny dokotera Péry fa nisy an'ny Rabe Manatsoa Noël dia izy zany no miandraikitra atsika aty Afrika amin'izao fotoana izao. Ka ny famangena aty dia famangena ny ompana amin'io fivorian'ny teolojianina vehivavy natao tao amin'ny fofikiri ilafy io. Mino aho fa manana hafatra ho asika izy rehefa avy eo. Fa tiako ny manangana re vehivavy teolojianina na teolojianina vehivavy izay miaraka aminay eto izao. Afaka wakeishi tituini talu fatunga ulumba uvasi unjini Yesu. Haleluya, haleluya, wanilai pamutila Jesusiku. Safintranoro Emilienne avy eo amin'ny synodaparitany Alaotra. Saoly Nirina Fétisson avy amin'ny synodaparitany Afovoany. Telo Bolady Henriette avy amin'ny synodaparitany SPN. Rakoto Erso Lydia avy amin'ny synodaparitany Afovoany. Manarivo Clermontine avy any amin'ny synodaparitany Alaotra sekoly lehilahady teto natao confirmation na teto. Rakotondranay Farasoa avy amin'ny synodaparitany Antananarivo toko. Zay ny tonga eto amintsika fa ny isan'ny teolojianina vehivavy eto amin'ny FLM dia 503 ary mety hihoatra satria isy hivoaka koa atoato. Fa ny olana mbola mipetraka dia izy ireo mbola sy mekesika FLM ny hana ordination azy na dia fekesika zay izy mitafy ny
alba amin'izao fotoana zao dia mbola tsy manaiky ny ordinationna isika fa dia mivavaka isika mba ho tonga zany andro ray toazato ho an'ny vehivavy teolojiana zany dia makasitraka mahazo mamonjy toerana ianareo. Haleluya, haleluya, wanilai pamunzi lai Jesusiku. Omena ny SG ny fitenenana aveo avao mitondra ny any FLM rehefa aveo. Sotra to. Monsieur le secrétaire général de l'église luthérienne de Madagascar, Andriamatoa pastora toniany fiangonana luterana malagasy. Chers frères et sœurs, ianareo anabavy sy rahalahy, c'est une grande joie pour moi d'être dans cette église historique. fifaliana lehibe ho any tonga eto amin'ity fiangonana manatantara ity androany. Sans peut-être me tromper, je dirais je suis dans la plus vieille église luthérienne d'Afrique. Raha tsy diso dia mety hoe ao anatin'ny fiangonana antitra indrindra ty amin'ny faritra Afrika ve a? Ah, d'accord. Et je vous en félicite. Dia miarahaba anareo ao amin'izany. Nous sommes ici, je m'appelle pasteur Samuel Dawai. Pastora Samuel Dawai no anarako. Je suis d'abord enseignant de théologie, je suis docteur en théologie. J'ai enseigné pendant 15 ans au séminaire de mon église. Nampianatra nandritran'ny 12 taona tao amin'ny séminaire-ny fiangonanay ao docteur amin'ny théologie ny tenako ary mpampianatra théologie. Aujourd'hui, je suis le secrétaire régional Afrique de la Fédération luthérienne mondiale. Ankehitriny dia secrétaire régionaly ho an'ny faritra Afrika ao amin'ny fiombonan'ny fiangonana luterana maneran-tany ny tenako. La Fédération luthérienne mondiale, c'est 149 églises membres dans le monde. 750 ny fiangonana mirafitra ao anatin'ny fiombonan'ny fiangonana luterana maneran-tany. Et ici en Afrique, c'est 31 églises. Ary raiky amby telopolo izany fiangonana izany aty Afrika. Donc la vôtre, bien sûr. Izany hoe isan'ny fiangonana luterana malagasy. Elle est d'ailleurs l'une des plus importantes. Ary fiangonana luterana malagasy no isan'ny lehibe indrindra. En termes de nombre, amin'ny isa, l'église luthérienne de Madagascar occupe la 3e place dans toute la Fédération luthérienne mondiale. Ao anatin'ny ireo mpikambana rehetra amin'ny fiombonan'ny fiangonana luterana maneran-tany zany dia fahatelo ny fiangonana luterana malagasy raha ny isa no jerena. Nous sommes ici, comme l'a dit le secrétaire général, pour assister à cette conférence des femmes théologiennes de votre église. Araky ny nambaran'ny tony teo dia manao izao famangina izao izahay ao anatin'ny fionamben'ny vehivavy théolojiana atao anatin'ny fiangonana luterana malagasy. La Fédération luthérienne mondiale, elle a parmi ses valeurs, parmi ses éléments fondamentaux, ce que nous appelons la justice du genre. Ao anatin'ny sotoavina izay ijoroan'ny LWF ilay antsoina hoe justice du genre na izay azo adikatsika amin'ny teny malagasy tsy tena tonga lafatra angambany hoe ny rariny amin'ny mahalahy sy amin'ny mahavavy. Partant de notre doctrine fondamentale de la justification par la foi, mianga amin'ny ilay andry fototra ijoroan'ny fiangonantsika dia ny amin'ny fanamarinana amin'ny finoana izany. Nous croyons que chaque être humain, qu'il soit homme, femme, enfant, jeune, a sa place au sein de l'Église. Mino isika fa ny olona tsirairay avy na lehilahy na vehivavy na tanora na olon-dehibe dia manana toerany ao anatin'ny fiangonana. Qu'il soit handicapé, il a sa place dans l'Église. Ary na manana fahasembanana azy izy dia manana toerany ao anatin'ny fiangonana. Et Dieu a donné à chacun un don, une valeur à mettre au service des autres.
ary nanome fanomezam-pahasoavana ny tsirairay Andriamanitra izay azony ampiasaina eo anivon'ny fiangonana. La Fédération luthérienne mondiale prépare son assemblée générale qui a lieu tous les 7 ans. Manomana ny Assemblée générale ny LWF amin'izao izay tanterahana isaky ny 7 taona. Elle aura lieu en 2023 au mois de septembre en Pologne, en Europe. En Pologne, en Europe, no natanterahana izany amin'ny septembre ny taona 2024. Sur le thème un corps, un esprit, une espérance. Ary ny faneva amin'izany dia hoe vatana iray, saina iray, fanantenana iray. Pour exprimer que la Fédération mondiale c'est comme un corps. Mba anehoana fa ny fédérationa dia toy ny vatana iray. Et chaque église membre est un membre de ce corps. Ary ny fiangonana tsirairay izay mirafitra ao dia toy ny rantsana ao anatin'ny vatana iray io. Et c'est le même esprit de Dieu, le même Saint-Esprit qui agit dans chacune des églises membres. Ary ny fanahin'Andriamanitra iray ihany no eo anivon'ny fiangonana tsirairay izay rantsana ao anatin'ny fiangonana io. Et nous devons confesser une seule espérance. Ary tokony aneo fanantenana iray mitovy isika rehetra. Cette espérance qui est fondée sur Dieu. Ary izany fanantenana izany dia ao amin'Andriamanitra, miainga ao amin'Andriamanitra, fototra ao amin'Andriamanitra. Parce que nous vivons un monde divisé, un monde en conflit, un monde dans l'insécurité, un monde face à l'injustice, un monde qui connaît la famine. Et notre message comme chrétiens, comme luthériens, c'est de dire nous devons espérer. Ny afatra izay entsika maha-kristianina teny hoe aoka isika hanantena ao anatina tontolo izay misy atsika ankehitriny, tontolo izay isiany fizarazarana, tontolo izay isiana disadisa maro, tontolo izay ahitana tsy fahamarinana, dia izany fanantenana izany ho afatra entin'ny kristianina. Quelle que soit notre situation, la force du chrétien c'est l'espérance. Nahoana zavatra ianantsika, ny hery ananan'ny kristiana dia ny fanantenana. Et nous vous laissons ce message d'espérance. Ary zarainay ampiranay aminareo ihany koa izany afatra ho an'ny fanantenana izany. Tout en vous invitant à prier pour que cette assemblée générale puisse avoir lieu. Ary manasa anareo koa izay mba hitondram-bavaka ny amin'ny fahatanterahana assemblée générale io. Puisque la Pologne est voisine de l'Ukraine et notre peur est que cette guerre qui se passe là-bas n'empêche pas notre assemblée. Donc nous vous prions que chacun s'agenouille chez lui pour dire Dieu permet que cette assemblée générale puisse bien se tenir en Pologne. Mangataka anareo indrindra izay mba handoalika hitondram-bavaka n'izany assemblée générale izay atao an'ny Pologne amin'ny taona ho avy izany, satria araka ny fantatritsika dia mifaminila amin'ny Ukraine izay misy ady ny firenena izay hanatanterahana ilay fivoriana, koa aoka isika samy hangataka amin'Andriamanitra mba ho avelany, mba ho sitraky ny fony ary ho tanterahana izany izany fionambe izany. Je voudrais remercier l'équipe du pasteur et le pasteur de nous avoir accueillis. Te hisaotra ny pastora eto an-toerana izay nandray anay koa ao. Je rentrerai avec une image d'une grande église et j'en parlerai effectivement dans mon pays les merveilles de Dieu. Mandeha mody miaraka amina fahatsiarovana mahafinaritra ny amina fiangonana lehibe ary hozaraiko tokoa any amin'ny fiangonanay ny amin'izay zava-mahagaga nataon'Andriamanitra. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ho aminareo rehetra neny fiadanan'ny Tompo. Amen. Merci. Saotra Tompoko. Dona fantasy
eny tompoko misaotra ny SG sika amin'izay hafatra zay netiny tamin'sika izay fampiresaka amin'ny telefony zay sy pastora Omaly amin'ity famangen'ity dia nanontany hoe nareo ve handray anjara toroteny satria dia nazavaiko fa zahay sy handray anjara toroteny. Ny antony dia tsotra, mba hitovy zahay rehetra mpivory na lahy na vavy, satria zahay roa lahy samy pastora dia hiditra alitara reo anefa tsy azo miditra dia aleo samy mitovy alohany androany. Izay no antony nahatonga anay sy nandray anjara raharaha amin'ity androany ity mba hisian'ny justice zay resahiny SG teo, satria izay no zavatra ny fanakalozana nandritra ny ty herinandro ity, dia mba mitovy ny lahy sy ny vavy dia tsy misy mandray anjara miditra alitara, tsy misy mitoroteny tamin'ity androany ity zahay mpivoroteny na lahy na vavy. Zay pastora fa tsy hoe fandaovana ny fiangavianao fa misy antony manokana zay iarahana amin'ny hoe justice. Zay zany ny fanazavana mikasika an'igny. Ny zava-dehibe zay angatahina amintsika fiangonana dia ny hivavaka. Hivavaka araka ny lazainy teo, hivavaka ny fahataterahan'ny fivoriam-be atao agny Pologne amin'ny herintaona herin'ny septambra toy izao, engane mba hisahatra ny ady agny Ukraine, mivavaka koa sika mba hisaharan'izany ady zany, satria raha tenenina fotsiny hoe Ukraine dia lavitra ny fieritreretasika anazy, kanefa kosa tena misy fiatraikany maneran-tany ny vokatry zany ady zany. Na dia tsy teo aza ny fivoriana hatao agny Pologne dia ilaysika ny mivavaka mba hisaharan'ny ady zay miteraka fikorotanana ho an'ny fiarahamonina maneran-tany. Ny faharoa zay tiako lazaina dia zao, ity alahady androany ity tena mampiritritra anahy ny fanandrofiana, satria ity alahady androany ity dia alahady 240 manaraka ny Trinité. Amin'ny fampianaran'ny fiangonana Luteranina dia alahady ny fanantenana ny androany, alahady ny fanantenana ny androany, satria ny fanantenana kristianina dia miorina amin'ny fampianarana sy ny finoana ny fisanganan'ny tena amin'ny maty. Io sy tenenina fotsiny fa iainana koa. Zany fanantenana zany no mitondra ny fiainan'ny kristianina manontolo, na eo amin'ny asa mandraharahany na eo amin'ny zavatra ataony, dia mifototra tanteraka amin'izany fananany fanantenana ao anatiny zany. Io fanantenana io dia io ilay lazaisika hoe mitondra fanovana. Dia ory zareo amin'ny fédération luthérienne mondiale hoe mitondra transformation ho asika, izay fanantenana zay. Ka be dia be ny zavatra entin'izay. Dia ny amaranako azy dia zao, misy teny anankiray teo amin'ny 240 zigny pastora fa nao nitoroteny teo fa sy tadidiko a. Andriamanitra dia efa naninona amin'ny 240 amin'ny texte atsika teo zany. Andriamanitra dia efa inona ny eo? Misizony olony. Io miverina anisan'ny mampiavaka ny lioka io a. Anisan'ny mampiavaka ny lioka voambolana anankiray io. Ho anareo mpianatra teolojia, jereo fa ny teny grika amin'io tena misy lanjany be. Inona ny lanjany io? Andriamanitra misizony olona ka mamboly fanantenana ho azy. Mamboly fanantenana. Dia azonareo ampitahainy io na inona ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fanandevozana tany Egypta. Andriamanitra namanginy olona, efa namanginy olona izy dia mitondra fanantenana vaovao hatrany zany famangiana ataon'Andriamanitra zany. Ka tena zava-dehibe ho asika vehivavy teolojianina ny ty andro androany ity, satria tsy fantatry ny fanandrifiany fa tena ny fanandrify amin'ny hoe fanantenana ny famaranana ny conférence ny vehivavy teolojianina.
ka zava-dehibe ho asika fiangonana loterana zany, zava-dehibe ho anareo vehivavy teolojiana zany, fa ny fanantenana kristianina dia mitondra transformation eo amin'ny fiainany manontolo. Ary ho asika kristianina, tamin'ny alahady manko sika nampianaran'ny pastora nareo hoe aza manahy zay hoe texte-tsika tamin'ny alahady, aza manahy na amin'izay hoaninareo na amin'izay hotafinareo na amin'izay hosotroinareo sy ny sisa, zay texte-tsika tamin'ny alahady, na sy mitondra fiangonana dia mbola mahatadidy kely ihany. Dia inona no mandravany zay ahiahisika sy fanahiasika zay? Ny fanantenana kristiana, io no mandravany zay. Ny fanahiana dia inona no ateraka zay amin'ny fiainantsika amin'ny fiarahamonina sy ny asa andavanandro? Fanahiantsika ne no miteraka ny kolokolo isan-karazany. Tsy zay ve? Manahy anao amin'izay hoaninao dia manao tsolotra sy manao kolokolo sy ny sisa. Fa raha miorina mafy fanantenana ao anatintsika dia rava daholo zany, satria ny fanantenana dia mitondra transformation sy amin'ny fanantenana fiainana mandrakizay fotsiny, satria gn'agny tsy azo atenaina raha tsy misy fiovana avy ety anao. Zay manko ny olana amin'ny raha ty hiratsika mahafinaritra ihany hoe ao amin'ny 2:700 zay ataonao atyane no hainareo ny tohinjay raha tsy miova avy eto anao dia tsy tafiditrany ka ny fanantenana ampianarana antsika androany dia mitondra fanovanantsika any an-tsena sy ao amin'ny birao, fa tsy hoe tenenina fotsiny zany fanantenana zany. Raha manana fanantenana kristianina ianao dia miova ary manova ny fomba fiasanao agny amin'ny birao sy eny an-tsena, fa tsy hoe avelato zay fanantenana zay, fa eny an-tsena, agny amin'ny birao, eny amin'ny lalana lehanao, eo amin'ny asana andavanandronao dia miseho lay fanantenana miorina amin'ny fisanganan'ny tena amin'ny maty. Ka dia mampahira sika rehetra fa manana fanantenantsika, manana fanantenana ny vehivavy teolojiana, ary manatenitsika fa asan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, minosika fa ho avy ny fotoana na sy amin'ny androsika dia ho avy ihany zany, fa fanantenana atao lehibe. Dia misaotra anareo fiangonana nandray anay androany, makasitraka makatelina an'izany dia mivavaka ho antsika rehetrarehetra ahery hanana fanantenana mafiorina ao anatin'ny fotsika tsiraray avy. Ny farany dia farany ny vahinitsika ho dia androany dia avy eto zao dia magnatitra anazy amin'ny aéroport, fa sy mbola nanao veloma izy, fa sy mbola nanao veloma angamba izy io rehefa avy eo, fa amin'ny fomba gasy dia mametraka ny veloma mandram-piaona, zaho no mitondra ny veloma anay rehetra, dia makasitraka makatelina misaotra indrindra tompo. Hallelujah, hallelujah, wanilay pamuti lay Jesusiko. Sambacciare luna, salva velane lune, siguasa luna, nifamu tani, sambacciare luna, salve dia anterina amafisina ny fiarabanantsika rehetra tafavory eto izao. Manambahiny isika amin'ity anio ity, manambahiny ray aman-dreny eto anivon'ny fiangonana loteranina malagasy, tarian'ny filoalefitry ny fiangonana loteranina malagasy ny pastora Ratsitontanirina Gastrien sady filohan'ny synodam-paritany manakara raha teo. Raha ny fahatongavany eto dia mitarika ireto delegasionna ireto izy, delegasionna mafonja noho ny amin'ny fisian'ny konferansa izay nataon'ny fikambanan'ny vehivavy teolojiana loteranina na ny fivetel izany, izay nivory teny amin'ny fofikry ilafy
nanomboka tamin'ny tsitsaroko alarobi 28 eny tompoko nanomboka tamin'ny 28 teny amin'ny fofikry lafy dia araka ny fandaminana dia mamangy fiangonana efatra eto andreny vohitra eto amin'ny sondapartany Antananarivo ireo vehivavy teolojiana luteranina ireo amin'ny ity alahady ity miaraka amin'ny vahiny ihany koa vahiny avy any ampita-dranomasina koa dia rariny indrindra tandrify indrindra raha mpandrosointsika izy ireo hanana anjara fitenenana sady hampahafantarana ihany koa izay antony izao fivoriana izao sy ity famangina ity mandroso indrindra ray aman-dreny isany mandroso tompoko Sambatrani muluna salvavenane lune sivunasa runa nifautane sambatrasa muluna satsesayene satsesayene Jehova Haleluya eny tompoko miara-misaotra an'Andriamanitra tokoa isika amin'izao fotoana izao ry havana satria afaka miaona eto amin'ny alalan'ity fotoam-pivavahana izay rahatsika amin'ity voalohan'ny volana oktobra ity. Faly ny fonay miaona aminareo ary faly koa miara-mandregny tenin'Andriamanitra izay fiainantsika tokoa. Sy dia manana zavatra ho lazaina be dia be aho fa araka ny fandaminana dia izao vahiny manatrika asika eto izao no anana hafatra amintsika. Efa nambaran'ny pastora teo fa nisy ny atrikasa izay nataon'ny fitevelona fikambanan'ny teoloziana vehivavy luteranina izay natao teny amin'ny fofikry ilafy ny 2020 ary eritreretina moa zany io faranana anio. Misy zavatra be dia be izay noresana tao ka everina fa sara raha mandre ny ampahany na ny famintinana an'izany isika dia izy indrindra no hamitsina ny zavatra izay natao teny. Nanana vahiny maro tokoa isika tamin'izany. Misy 5 mianadahy izy ireo fa nozarazaraina amin'ny famangena tamin'ity alahady maraina ity. Ny Ramatoa Jeannette no voatendry hamangy asika eto izay secrétaire vice-présidentny LWF aty Afrika. Dia izy zany no mamangy asika amin'izao fotoana izao. Fa na izany zany dia misy teoloziana be dia be koa miaraka amina eto dia angatana mba hitsangana vetivety ianareo tompoko. Araka ny fandaminana koa dia ireto no teoloziana miaraka amintsika ety amin'ny fitandremana Tsoby fanantenana 17 hektara ka dia faly zahay miarahaba sy miaona aminareo koa. Sy ho lava ny resako fa atolotro any Ramatoa Jeannette mahazo mipetraka tompo ny fitenenana. Aritsisi fetaka Amimifana kini Aritsisi fetaka Amimifana kini Rapatina ha-au Tirana
à chacun de vous. Que la grâce de notre Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous. Je suis révérend docteur Ada Maina Janet. Je suis vice-présidente de la Fédération luthérienne mondiale pour la zone Afrique. La Fédération luthérienne mondiale est constituée de 149 églises dans le monde entier. Et divisée en 7 régions. Et la région Afrique a 31 églises. Et à chaque région, il y a une vice-présidente. Et les régions sont coiffées par un président qui est l'archevêque Pantimoussa Philibus, qui est l'archevêque de l'église luthérienne du Christ au Nigeria. Et la secrétaire générale est de l'Estonie, c'est la révérende Dr Anne Burkhardt. La Fédération luthérienne mondiale n'est pas partenaire des églises luthériennes. Mais c'est une communion des églises luthériennes. Ça veut dire qu'ensemble, toutes les églises luthériennes sont unes dans la Fédération luthérienne mondiale pour s'accompagner les unes les autres. C'est dans cette mission d'accompagnement que nous avons répondu à l'invitation de l'Église de Madagascar pour participer à la conférence des femmes. Nous voulons déjà dire merci à l'Église de nous avoir invités. Et nous disons merci pour l'accueil. Nous avons été enrichis. Nous avons aussi partagé nos expériences. Pendant cette conférence, nous avons discuté de beaucoup de choses. Parmi lesquelles la situation des femmes théologiennes de l'Église luthérienne de Madagascar. Nous avons reçu des études bibliques qui nous ont rappelé que nous étions tous hommes et femmes créés à l'image de Dieu. Ce qui signifie que nous tous, hommes et femmes, partageons la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu. Cela nous appelle comme chrétiens et comme Église à revisiter notre relation avec Dieu et avec le prochain.
Ary izany dia miantso amin'ny maha kristianina sy amin'ny maha fiangonana antsika tsirairay avy mba hijery indray ny fiainana sy ny fiainana miaraka ary ny mpiara-belona amintsika. Il est vrai que nos vies sont impactées par nos différentes cultures. Marina fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainantsika ny kolontsaina. Et parfois nos cultures s'opposent à la volonté de Dieu. Ary matetika ny kolontsaina dia mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nous devons pourtant faire la part des choses. Nefany misy ny andraikitra tokony raisika anatry an'izany. Comme enfants de Dieu, si nous sommes en Christ, notre culture devrait être la culture de Christ. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra atsika sy amin'ny maha kristianina atsika, ny kolontsaina tokony hibahana amin'ny fiainantsika dia ny kolontsain'i Kristy, sy kolontsaina azafady fa ny sitrapon'i Kristy. Alors notre vie devrait être conduite par la foi. Ka ny fiainantsika dia tokony hoentin'ny finoana. Par la grâce. Hoentin'ny baikony fahasoavana. Par les Écritures. Baikony soratra masina. Par Jésus-Christ. Baikony Jesosy Kristy. Et tout ce que nous faisons doivent rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Ary ny zavatra rehetra izay tanterahantsika dia tokony hanome voninahitra an'Andriamanitra ary Andriamanitra irery ihany. Ce sont les 5 solas qui sont très importants pour notre père réformateur Martin Luther. Raha tsarotsika dia izany rery no sola izay tena mibahana sy sarobidy indrindra tamin'ny raitsika lohan'ny réformationa Martin Luther. Le sola fide, sola fide, sola gratia, sola gratia, fahasoavana irery ihany, soli Christus, sola scriptura, soratra masina irery ihany, et soli Deo gloria. Ary voninahitran'Andriamanitra irery ihany, soli Deo gloria. Ceci signifie que nous sommes dans le monde, mais sans être du monde. Izany midika hoe eto amin'izao tontolo izao isika nefa tsy amin'izao tontolo izao. Et c'est pourquoi Jésus dit aussi que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ary izany koa mampatonga Jesosy Kristy miteny hoe isika no fanasin'ny tany sy fahazavan'izao tontolo izao. Ce que Jésus dit, il ne le dit pas seulement aux hommes. Ny zavatra izay lazain'i Jesosy dia tsy ho an'ny lehilahy irery ihany. Il le dit à nous tous. Fa ambarany ho antsika rehetra. Et il dit, quiconque croit en lui sera sauvé. Ary izy koa no miteny fa izay rehetra mitoetra eo aminy dia ho vovonjy. Alors comment faire pour que nos vies soient une vie qui donne du goût à ceux qui nous regardent? Ary ahoana no tokony atao mba hoe ny fiainantsika dia zavatra azon'ny olona sy tsikakitony izay mijery atsika? Comment faire pour que nos vies témoignent de Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur commun? Ahoana ny tokony atao mba hoe ny fiainantsika dia manome vavolombelona an' Jesosy Kristy izay namonjy atsika ary ahoana ny hatanteran'izany amin'ny fomba ahoana? Comment faire pour que nos vies témoignent de Christ et qu'il puisse impacter la vie de ceux qui ne le connaissent pas? Ahoana no ahafahan'ny fiainantsika mijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy ary hisy fiatraikany amin'ny fiainan'ny olona izay tsy mahalala an' Jesosy Kristy? Seulement si nos vies sont dignes des enfants de Dieu. Amin'izany ny hatanteran'izany dia izao ihany hoe raha ny miainantsika ny maha zanak'Andriamanitra atsika. La vie de Christ est une vie qui donne l'amour, la paix et la joie. Ny fiainan'i Kristy dia izao ihany hoe ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra dia izao hoe fiainana misy fitiavana, fiadanana ary fifaliana. Et dans l'amour commun, si nous vivons dans l'amour, dans l'unité et la paix, nous allons faire jouir le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ et nos lumières vont éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Je dis si nous vivons dans l'amour, la paix et l'unité. Ary isika raha miaina ao anatin'ny fitiavana, ny fifandraisana, ny firaisana ary ny fiadanana, ny fahazavan'ny fiainantsika dia anazava ihany koa ny fiainany izao tontolo izao. Jésus nous a rachetés pour nous faire citoyens du ciel. Novidian'i Jesosy Kristy isika mba ho mponiny lanitra. Prions donc pour que Dieu nous donne la foi
tokony hivavaka zany isika mba homen'andriamanitra ny finoana la sagesse ny fahendreny pour faire son travail et pour vivre selon sa volonté les uns avec les autres. mba hanatanteraka ny asany ary mba hiaina araka ny sitrapony tsirairay miaraka. Selon l'histoire de l'église luthérienne de Madagascar, araka ny tantarany fiangonana loterana malagasy, une prophétie a été faite. Nisy ny faminaniana sy fampanantenana izay efa nolazaina. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit que la prophétie, lorsqu'elle est faite, elle s'accomplira. Ary efa fantatsika fa ny teny faminanian'Andriamanitra sy ny teny fampanantenan'Andriamanitra rehefa nomeny indray mandeha dia tsy maintsy ho tanteraka. Et je m'adresse ici aux théologiennes. Ary izao eto dia mitodika manokana ho an'ireo vehivavy teolojiana, amin'ireo vehivavy teolojiana. La consécration vient de Dieu. Ny fanosorana dia avy amin'Andriamanitra. L'ordination vient de Dieu. Ny ordination dia avy amin'Andriamanitra. Ne perdez pas courage. Aza kivy. Croyez que Dieu écoute vos cris, Dieu voit vos cœurs, il l'accomplira. Minoa fa Andriamanitra dia maheno ny fitarainantsika ary mahita ny fotsika ho tanterahana ny teniny. Habakkuk 2, le verset 2 à 3 dit. Mpaminany Habakuka ao amin'ny Habakuka toko faharoa andiny faharoa ka hatramin'ny fahatelo dia miteny. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dia misy faminaniana izay efa nambarany Andriamanitra ny fotoana tanterahany. Elle marche vers son terme. Efa mandeha amin'ny fahatanterahany zany. Et elle ne mentira pas. Ary tsy handainga izany. Si elle tarde, raha ohatra ka taraiky kely ilay izy, attends-la. Dia andraso ihany. Car elle s'accomplira. Fa tsy maintsy ho tanteraka izany. Elle s'accomplira certainement. Ary tsy maintsy ho tanteraka izany. La prophétie de Dieu, la révélation de Dieu s'accomplit toujours. Ny faminaniana teny fampanantenan'Andriamanitra. Nous n'avons donc pas besoin de bagarrer. Noho izany dia tsy mila miady isika. Nous n'avons pas besoin de nous rebeller. Tsy mila maneho misehoseho be isika. Mais nous avons besoin d'attendre la révélation de Dieu, l'accomplissement de la révélation de Dieu dans la prière et la patience. Fa ilaitsika kosa nefa ny miandry sy manantena ny fanatanterahany sitrapon'Andriamanitra sy ny faminaniana io ao anatin'ny vavaka sy ny faharetana. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné l'opportunité de célébrer ce culte avec vous. Tena mankasitraka an'Andriamanitra tokoa izay ary misaotra an'Andriamanitra manokana ny ahafahanay ny ara-nankalazana ity nandray anjara tamin'ity fitaom-pivavahana ity miaraka aminareo rehetra. Merci encore pour l'accueil qui nous a été réservé. Misaotra indrindra indray mamerina ny fisaorana ny amin'ny fandraisana izay nomaninareo anay. Merci au vice-président, au président et à toute l'église. Misaotra indrindra ny filoha efitra, ny filoha ary ny tompon'andraikitra rehetra ny fiangonana loterana malagasy. Pour le temps pris pour nous. Ny amin'ny fotoana izay nomenareo anay manokana. Et maintenant nous allons repartir juste après le culte. Ary ao aorian'ity fitaom-pivavahana ity zahay dia handeha. Peut-être je n'avais pas présenté, je suis de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Ay dia adiniko angamba no niteny teo fa izao dia avy amin'ny fiangonana evangelika loterana any Cameroun. Et comme nous allons repartir, nous vous disons au revoir. Ary satria zahay handeha dia manao velomanareo indrindra. Que Dieu vous bénisse tous. Hotahin'Andriamanitra na ianareo tsirairay avy. Et que la paix de Dieu soit avec vous dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ary ny fiadanan'Andriamanitra ne eo aminareo rehetra amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Merci. Misaotra indrindra tompoko mankasitraka mankatelina ireo ray aman-dreny ireo isika izay isolo tena ireto vahiny reto tamin'izay fiarabana sy fanazavana izay.
Thank you for that. And we ask your blessing for the food today to give us help in Jesus' name. Amen. Say something. Ato ny vice-président ny LWF Dr. Atamay EPC Janet ny président ny Lucia misy atsika zany izy mitariky azy. Ato ny secrétaire général vaovao Dr. Samuel Daway vao tena vetivety ambolana maro zay nandraisa miasa. Izy zany misolo ny Dr. Eliesia amin'ny secrétariat général ny LWF aty Afrique. Tamin'ny volana jona eo izy nanomboka nandray miasa ary manomboka efa mitety faritra maro. Mampiavaka n'izao fotoana zao zany dia hoe aty Afrika ihany miteraka secrétaire général fa tsy azo zany hevitra. This is maybe why you are not living in Geneva but in Cameroon. Yes. Because that is the new politics for the new policy of the new organization. Yeah. Our Dr. Marcel, he's an director of years in Gender Justice on the LWF. And I live in Brazil. Miasa dia fa vizivezy araka izay fotoana ametrany tompo azy. Ao izy avy any Zimbabwe fa nandraikitra ny Gender Justice aty Afrika miaraka amin'ny LCA. Indraindray aloha raha vao mahita hoe LCA dia hafa ny fandraisany azy fa izy tena mpiasa ny LCA. Dia ao Monsieur Temavady izay mpiara-miasa antsika akaiky ary fa malagasy raha teo. Mankasitaka mankatelo antsika rehetra. They are part of Department of Development from Church, most of them, and the son is from Fidel. Finally, I would like to ask all of you to come here, Dr. Janet, Dr. Elita,
SG, Dr. Marcia. So, in the name of the Malagasy Lutheran Church and the Fidebel, the main departments, and some of the departments here in the Malagasy Lutheran Church, we would like to share our gratitude for you, and we have a small gift for you to show our heart, opening heart, and our joy and happiness, not only to receive you, but to welcome you, and to show our love from our Lord Jesus Christ to you. So, that is the gift. This is very small. In Malagasy customs, we say, the gift is small, but our heart is very big. Yes. Thank you, Pastor. Thank you for the opportunity given to me to say something. First of all, I want to finish the presentation because it was not finished. I present you Reverend Dr. Dennis Rakotosaf, member of the Council of LWF. We are very happy, honored to be invited here in the Women Conference. We want to say thank you to the church, to his leader. Thank you for inviting us. We have been in the conference. We have shared our experiences. We have also learned. And we know and we bless God because your church have resources. I think in Africa now, we have 3 big churches, and you are one. Because we have the Church of Ethiopia, we have the Church of Tanzania, and we have Malagasy Lutheran Church. And we have all in Africa 31 Lutheran churches. So you are a big resource for the LWF. And we thank you because we see the work that is going on. We will pray for you as you are praying also for us. And God give us to work hard in his mission because it's the same mission in which we are all working. I want to say thank you to my colleagues, and we know that the way is far, but God will take us all back to our homes, and may God keep you in his peace. Thank you very much. Yes,
my